Nanao ny tatitra ny fandalovany teto Madagasikara kosa ny filoha lefitry ny banky iraisam-pirenena ho an'ny faritra Afrika. Manam-panantenana ny tenany amin'ny hoavin'ny firenena malagasy ary vonina isolo vava ihany koa an'ity firenentsika ity eo anivon'ireo ratsamangaiky an'ny banky iraisam-pirenena. Vonina ny banky iraisam-pirenena anohana ny firenena malagasy ao anatin'izao dingana vaovao izay diavin'izao raha nambarana Andriamatoa Mactar Diop, filoha lefitry ny banky iraisam-pirenena ho an'ny faritra Afrika. Tsy misy intsony ny fepetra-takina ankehitriny fa anohana ny Madagasikara mba hisian'ny fitantanana ara-toekarena mahomby na gouvernance économique ny banky iraisam-pirenena. La Banque mondiale ne parle pas de conditionnalité, donc je préfère dire que nous allons accompagner dans nos appuis, particulièrement les appuis budgétaires, nous allons essayer d'appuyer les mesures de gouvernance économique que le gouvernement aura identifiées. Nous allons apporter notre contribution technique à l'identification de ces mesures de gouvernance. Nous allons essayer d'aider le gouvernement à bien les identifier et à surtout aider le gouvernement à les mettre en œuvre de manière effective. In fine, j'arrive à la fin de cette visite avec un sentiment d'espoir et avec une volonté vraiment d'être l'avocat de Madagascar dans nos instances. Na de teo azany crise izay nilalovan'ny firenena malagasy dia nisy ny fanampina mitetina roapolo sy telonjato tapitrisa dolara noentin'ny banky iraisam-pirenena nanomboka ny taona 2012 ary ny sehatra sosialy no tena niantefany izany. Volazan'Andriamatoa Mactar Diop fa isy ny famatsim-bola mitetina 400 tapitrisa dolara ho azon'ny firenena malagasy amin'ny volana jolay ho avy izao tafiditra ao anatin'ilay cycle IDA 17 izay maharitra 3 taona. Nous allons commencer le cycle IDA 17 à partir du 1er juillet et sur les 3 ans à venir, environ une somme de 400 millions de dollars sera mise à disposition de Madagascar. Fantatra fa andray andraikitra ihany koa ny banky iraisam-pirenena manoloana ny fahasimban'ny foto-drafitr'asa toy ny tetezana izay nampanano sarotra ny famatsiana ny gaz teto an-drenivohitra. Nampanantena ny banky iraisam-pirenena fa andray an-tanana ny fanamboarana azy ireny ka isy ny fanaovana ny tolobidy mba hamaritana ny orinasa andraikitra ny fanatanterahana ny asa.